Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Fetindreny feno fanomezana miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Tokony hampidirina resaka politika ny resaka fandraharahana izay ny fanambarana nataon'ny fivondrona ampiasa ao amin'ny orinasa Sogata androany tao aorian'ny fanaovana perquisition ny trano flotale generalin'ny orinasa omaly nangataka ny amelana azy ireo hiasan-kalalana ihany koa izy ireo. Tsy hita taratra tao anatin'ny tatitra nataon'ny Bianco ny asa mivaingana nandritra ny taona 2014. Mbola mitana ny loha laharana amin'ny resaka kolikoly ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ny fampianarana sy ny fitsarana. Tao aorian'ny fampalalam-baovao mikasika ny Magro omaly teto amin'ny Cool TV. Nakatona androany ny Magro Etsakorondrano nasiana mpitandro filaminana miambina eny an-toerana. Halina tokony tamin'ny valora sasany ny korotana ny ponina eny ampita-tafika momba ny fahatapahan-jiro lava reny niditra antsehatra ny mpitandro filaminana ny refitra ny bobo mandaka ranomaso. Any France mitony fanoheran'ny lalàna amin'ny feny asa tao anatin'ny 2 volana izay fihetsiketsehana fahavalo no tanterahan'ireo syndika sy mpiasa ary ny mpianatra. Ny andindinin'izay aranao afaka fotoana fohy. ITM mandian'ny fadiny miaraka amin'ny Office national du tourisme sy ny ministeran'ny fizahantany miandranao ny hatsaran'ny Madagasikara sy ny Livanie. Seho lehibe momba ny fizahantany sy ny fialamboly ahitana papiranty maherin'ny zato famelabelan-kevitra ary hetsika samihafa mandritry ny ITM 14 izy tapakila makany Paris sy ny Livanie ary fialan-tsasatra eto Madagasikara mety ho azonao. ITM 14 ny roa telo ary 4 jona ao amin'ny hôtel Carlton Nanos, exceptionnel sponsor Carlton Madagascar. ITM mitondra anao amin'ny redi efa nono ofisinao. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Bonne fête, maman. Bonne fête, Kia. Bonne fête, maman. Bonne fête, Kia. Bonne fête, maman.
Bonne fête, Angie. Beau lait, toujours meilleur. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing can ever bring me down. Nothing can ever bring me down. Savourer le moment. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance née d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Havre, vivre et entreprendre en toute sérénité. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom 1 de Tapenek, Socavitre, très sincèrement à votre service. miaraka magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna amin'izao fetindreny izao araraoty ny fihenam-bidy amin'ireo entana marobe toy ny réfrigérateur amin'ny habehany sy ny endriny samihafa. Eo ihany koa ny appareil électroménager isan-karazany, ny appareil électronique azo isafidianana tsara ary indrindra atao fanomezana manokana ho an'ireny machine coudre mitondra ny marika avo lenta Saint-Georges et Vista arak'izay safidinao. Azadonona fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Fetindreny feno fanomezana miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tanatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao azy manasanao ampanajana ihany koa naraka izany hatramin'ny farany araka izao hitanao zao dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity saingindeha aloha ny resaka politika no isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao tsy tokony ampidirana resaka politika ny resaka fandrarahana raha nambaran'ny ireo mpiasa ao anatin'ny vondrona Sodiata mandroana ny zavantranga tamin'ny fisavana natao teny amin'ny trano fonenan'ny filoha tale jeneraly ny orinasa Mamy Ravatomanga Omaly nangataka ny amelana azy ireo hiasa ankalalana ihany koa ireo mpiasa tamin'ity androany ity zo rakotindrina. Tsy ny andro ela fa androany ihany dia efa naneho hevitra manoloana ny zavantranga tamin'ny filoha tale jeneraly Omaly ireo fivondronan'ny mpiasa ao anatin'ny orinasa maromaro an'ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga nanao fanambarana momba izany izy ireo androany. Ny atiny hijogana eto dia mpiasa malagasy eto amin'ny groupe Sodiata izay manana orinasa maro manerana ny Madagasikara mamelona fianakaviana maro ary anisany mandeha anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny lafiny maro amin'ny sehatra maro ary sary-piaro izay amin'ny asa izay ataonay matsapy izay nefa amin'izao fotoana izao fa voatoatohana foana ny mpiasa malagasy amin'ny resaka politika tsy nanay rery fa ny mpiasa malagasy amin'ny orinasa tsy hakanavaka
dia misaintona ny sain'ny tompon'andraikitra Isatsokajina na ara-panjakana na ara-pitantanana orinasa rehetra izahay mba hiaro ny asa malagasy fa tsy vao maika hanimba ny orinasa malagasy. Manentana ihany koa izahay na mpiasa na ireo tsanasa mba samy andinika lalina aloha ary iray ino ampony fa tsy fanenjika foana. Tokony ampidirina resaka politika ny resaka fahandrarahana tahaka izao raha nambaran'izy ireo. Ny mpampiasa na hoe ny mpitondra fanjakana fa samy manana ny andraikitra tokony raisina daholo ka raha samy manana andraikitra zany rehetra dia tokony mba nilamindamina kokoa. Nefa raha fahitantsika azy raha mifatsapanay azy mino izay fa mitovy amin'izay daholo lasa somary tsy voandroany fa efa mataonany maro lasa misy indraindray milamina ny orinasa indray mikorotana ny orinasa dia manjary izay zany tsy miditra ninona fa mba miantso ny tompon'andraikitra rehetra fotsiny na mpitantana na ny tompon'andraikitra rehetrarehetra mba samy mieritreritra sy ambika sa. Mila miasa malalaka ireo mpiasa fa tsy tokony ho elingelenina amin'ny raharaha toy izao raha ny nambaran'izy ireo. Raha tsy ahivina ny zava-nitranga omaly, nisy ny fisavana tampoka nataony avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny trano fonenan'ity filoha jeneraly ny orinasa Sodiaty ity. Fisavana izay mifampitohy amin'ilay resaka fisavana ny tranon'olona Lilison René de Roland tamin'ny alarobia teo. Andrasana treto ny toyn'izao raharaha izao. Fa tsy nisy asa nivaingana ihany koa hita taratra nandritry ny taona 2024 raha ny tatitra izay nataon'ny Bianco tamin'ity androany ity. Mbola mitana ny lohalarana ihany moa amin'ny fanjakan'ny kolikoly ny eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena, ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ihany koa ny fampianarana sy ny fitsarana. Zorakotondrina trano no mitondra ny fanadihadiana. Efa isasaka ny taona 2024 tsy misy tafapetraka ihany anefa ireo rafitra maro nokasainy teo anivon'ny Bianco na ny rafitra mahaleo tena miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara hatramin'izao. Efa tamin'ny sasan'ny taona 2024 tany anefa no efa nanomboka nametraka izay paikady vaovao izay ny teo anivon'ny ity rafitra ity. Isan'izany ohatra ny fananganana ny pôle anticorruption izay asolon'ny chaîne pénale izay mbola hita ho tsy mahomby hatreto amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Mila fandrosoana izay ady amin'ny kolikoly izay raha ny faneho-kevitra nataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany. Ny zava-dehibe moa zany hoe tena le fitsapana le finiavana amintsika rehetra zany ady amin'ny kolikoly eo ny fanambaram-pananana na ivoaka na tsy ivoaka ana fa manao an'le izy aloha zay ny zavatra ataoko hoe dingana voalohany ary tsy tokony sena maso ary tsy tokony isy tahotra anentsika zay olona hoe hita mazava hoe manao kolikoly zay ngamba no andrasan'ny olona rehetrarehetra zay zany ny andrasany na ny ataoko hoe ny vahoaka malagasy na ireo vahiny mpiara-miasa amintsika zany satria lalipaka loatra le kolikoly dia tsy maintsy hita zay tsy fantatra hoe fombahoana fa tokony tsapa hoe tena misy finiavany malagasy any mpitondra malagasy na iza izay zany na iza amin'izay ady amin'ny kolikoly zay. Raha ny tatitra nataon'ny Bianco isan'ny mbola anjakan'ny kolikoly ny eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena ary mbola mitana ny laharana voalohany izy amin'izay resaka fanjakan'ny kolikoly izay nahitana fitarainana miisa 320 nandritra ny taona 2024 iny. Mitana ny laharana faharoa kosa ny eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay nahitana fitarainana miisa 220 ary eo amin'ny laharana fahatelo ny fampianarana nisy fitarainana 20. Eo amin'ny laharana fahefatra kosa ny fitsarana izay nahazona fitarainana miisa 370. Raha ny tatitra miisa 570,720 ireo fitarainana momba ny resaka kolikoly voarain'ny Bianco nandritra ny taona 2024 iny. 720,740 kosa ny totalin'ireo antota-taratasy fitarainana ireo miampy ireo efa ambiny tamin'ny taona 2024. 40,920 kosa ny voadinika izany hoe 80,150 ireo fitarainana rehetra. Raha ho an'ity taona 2024 ity kosa efa nisy ny fanokafana fanadihadiana momba ireo raharaha mamaiva eto amin'ny firenena. Isan'izany ilay resaka andramena any Singapour. Io tsy fandraisany amin'izay zavatra ahoana ny fomba nahatonga an'ireo tany Singapour. Iny raharaha afy ity le fitsarana ity raharaha afy nefa
mifandray satria zavatra anankiray ihany ka le fitsarana zany mandeha dia izahay eo am'bianko kokoa efa nanokatra fa nadiadina mikasika an'le hoe ahoana no nahatonga an'io tany iza no olona voaroiroya nahatonga an'io tany tamin'io fotoana io ary tena tsy ara-dalàna tokoa ve nahatonga an'io tany io zany famotorana ataonay raha ny fahitana azy mbola maivana ny vokatra azo amin'ny ady amin'ny kolikoly izay noho ny mbola fahalemen'ny rafitra miady amin'ny kolikoly noho ny antony maro samihafa misa 970 ireo olona nosamborona tamin'izay resaka kolikoly izay tamin'ny taona 2024 970 monja amin'izy ireo no nahiditra amponja raha toka 70 no nahazo fahafahana vonjomaika isan'ny raha mafana ohatra tamin'izay ny resaka andramena izay nisin'ny olona voasambotra saingy tsy mbola nisin'ny olona nidoboka amponja hatramin'izao fanakatona ny magro etsy akoron-drano ary misy mpitandro ny filaminana miambina ao atoerana hatramin'ny maraina teo nikatona ny vavahady ary tsy azo idirana ny teny atoerana tamin'ity androanyity miora-manitra no mitondra ny fanadihadiana tsy hita teo anoloan'ny vavahadin'ny magro ankoron-drano nandritry ny andro ireo olona anatra antota taratasy fitadiavana asa ao amin'ity orinasa iray ity antony nikatona tanteraka ny vavahady ary nisy ny mpitandro ny filaminana ny ambiny antoerana tao anatin'ny fefy androany araka ny loharanom-baovao azo efa nanomboka tamin'ny 4 ora maraina no nahitana mpitandro ny filaminana mivezivezy tiany antoerana ho an'ny olon-tsotra nanaovana fanadihadiana androany efa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny fitondrana ary mampiasa hery famoretana sisa sery-pamoretana amin'ny fanjakana mba ahafahany mifikitra eo fitondrana sy ahafahany mahazo tombontsoa manokana tsy mety zao fanakatonana tranom-barotra zao fa alohan'ny mpandraraha malagasy hiasa olona izay afaka manome asa aza sakanana mihitsy anaovana tsodzay aza asiana resaka politika le izy fa rehefa eo fitondrana ianao dia fahamarinana ny atao fa tsy hoe rehefa tsy mitovy atoko aminao le olona dia anaovana tsodzay sy anaovana ny tsy fahamarinana mpitandro filaminana tsy miaro vahoaka mpitandro filaminana miaro fitondrana fa zava-doza nataon'ny fanjakana fotaka tsisy lana azy hatrany amin'ny mpitandro filaminana io zany mpitandro filaminana ao anatiny ao miaro ny fanjakana io tanao mpitandro filaminana reoareo zay zao ny zavatra misy malagasy izy ampiasa malagasy mitovy azy sa ve vazaha no ampanjakana sa karana no ampanjakana eto amin'ity firenena ity mampalahelo aza atao ohatran'izao ry zalahy fa mampalahelo le firenentsika etsy andaniny mienjana ny tady eo amin'ny marika ravalomanana sy ny CCIA mikasika ny fifanarahana anofan'ny tany vokatra izany miato ny asa fanarinana ny magro amin'izao fotoana izao mampametra-panontaniana ihany koa ny amin'ny fahazahoan-dalana anorina ity foto-drafitr'asa ity eny ankoron-drano fahomaly tokony tamin'ny valora sasany alina ihany koa dia nikorotana ny mponina teny ampita tafika nangataka fanazavana tamin'ny ben'ny tanàna momba ny fahatapahan-jiro lavareny izy ireo izay efa tsy mazaka intsony moa ny fahatapahana jiro lavareny izay niditra tsehatra ary nandatsaka entona mandatsa ranomaso ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana Gaëtan Andriantsilavo no mitondra ny antsipiren'izay delestage anarany iray ilazana ny fahatapahan-jiro izany tsy misy intsony izany hoe nitompona andraikitra manome anarana vaovao izy coupure technique fa ho an'ny sarambabeny vahoaka rehefa tapaka ny jiro delestage zany tsy mila fanazavana hafa ny tompona andraikitra raha teo ihany koa tsy manaiky ho diso ninona mitranga ninona midona mahita olona na zavatra azo solovaika ny akalana foana izy ireo ahoatra ny rano ritra ny alatra taroby ny orana diso be loatra sy ny maro hafa efa fotoana lava izay mena fahatapahan-jiro hatrany ny mponina Pitatafika distrika Atsimondrano faritra Analamanga feno ny kapoka antony nampitroatra izy ireo tamin'ny fotoana tsy nampoizina omaly alina tokony ho tamin'ny valora sasany teo eo tsy zaka ny mponina tao Pitatafika intsony ny fahatapahan-jiro lavareny eny an-toerana niseho tamin'ny endrika somary mahery vaika izany nidina an-dalambe izy ireo teo akaiky ny tetezana izy ireo no ny famory tamin'ny voalohany araka ny fanazavana rehefa niezaka ny nanaparitaka ny mpitandro filaminana vao nanatona ny trano fonenany ben'ny tanàna na Pitatafika izy ireo tsangakely azafady ndrehatra le transfo anay tany rehefa mboatra tery Besarety transfo ngeda be ny tao
fa noho ny soloana le izy lasa transfo kely balika kely solona le rony zao a vetivety kely aloha de lasa techniquement ndray ty dirako ty a le transfo maty zany a le nareo ve mena fafaposa tsy meny 160 kVA zany le maty de ny jira maty tsy manana 160 kVA disponible de nomeny aloha zany a transfo a atao ohatrany hoe secours de le anareo le atsika teo tao reny fifampiresahana saminy aiky ny rehetra fa tsy maintsy atao izay hitadiavana vahaolana amin'io fatapahan-jiro io tsy voavoalohany akory no tapaka ny jiro teny an-toerana raha ny filazana ireo mponina eny an-toerana ireo ary maro ny fatiantoka teraka izany akoatra ny tsy fandripahalemana zay eto ampitatafika anjana tsy miova sy andrefambohatra tena mijaly be mihitsy amin'le jiro de mangataka amin'ny jiramazy zay a fa tena mijaly mihitsy ny tena simba daholy a na ny zaitra na le frizidera amin'le trotro sy ny karazany a tena mijaly be mihitsy zay zao a manana zaitra zay a zaitran'olona be da be mihitsy tapaka foana le jiro amin'ny 9 etrany amin'ny 9 dia amin'ny 7 maraina vao miverina satoka be ny zaitranay tena mijaly be mianatra an'le olona hoe ananany zaitra mihitsy zay de zay zany angavinay an'le jirama fa tapaka foana jiro aminay nefa ny lalana mody any aminay maizina be tsy misy jiro na poto tsisy poto mihitsy miakatra atraty andrefambohatra mandrapatonga any aminay maizina be sady fasana ny lalana matahotra zay miangavy any jirama zany zay a mba tsy hanapaka ny jironay foana marary le satria asa tena no asan'ny tena satria manao bureau d'étude manao CG informatique fantatrareo tsara zany dégâts zany amin'ny resaka appareil électronique fa tena vidina lafo tsisy anohitra an'izany fa tena veriny tena satria asy io ny ainany tena io nameloma tena marary tena marary matotonga reto olo reto tonga eto amin'izao fotoana zao ka tena manaitra an'le jirama zany eto aminay tena efa mandray andraikitra arak'izay azo atao fa any aminareo satria avy any aminareo le izy dia mba miangataka fiaraha-miasa zany le izy ny tsy fampiny fifaneraserana eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny vahoaka no olana ka mahatonga izao fetsiketsehana izao hoy ny be ny tanàna tsy dia ampiserasera loatra zay ety toerana dia ny be ny tanàna zany amin'izao arivo zao a vao ampahafantarana ny fomba ofisialy ny olana misy ny tanjona nefa ny dia izao amahan'le olan'le vahoaka fa mijaly le vahoaka mampalahelo le vahoaka mila miaro le vahoaka manana zo ihany koa le vahoaka mba ohatry ny olona rehetra hanana ny fahazavana dia mba mangataka antanandroa any amina mpitondra fanjakana isanambaratongany ny prime ministre ny ministre ny angovo ny lehibe any faritra mba jereo zay mba azo atao satria namboarina le transfo 160 kVA teo kanefa raha le isan'le mponina sy le filan'ny mponina dia tsy maharaka tsony io transfo anankiray io na ataontsika hoe voamboatra ara-dalàna ary hatreto aloha tsy mbola voavany mpitondra fanjakana ny olan'ny délestage eto amintsika na dia efa samy miara-misalaha ao anaty fitondrana ary ny TIM ny SVM ny leader fanilo ny MTS ary ny AVI ny fampanantenana mipoapoaka fa ny asa mivaingana tsy hita hatrany jehivina fa tsy voalohany nisy ny hetsika ataon'olon-tsotra tahaka izao manohitra ny fatapahan-jiro lavareny toy ny nitranga tany amin'ny faritra maro ny olana nateraka izany any aneviny fiarahamonina mbola maro ihany koa ny olana sedrainy orinasa jirama ankehitriny akoatra ny trosan'ity orinasa ity amin'ny fanjakana tsy ny eny ampitatafika ihany moa no misedra izay olona ny fatapahan-jiro izay fa faritra maro manerana ny Madagasikara tsy ny eto andrenivohitra fotsiny ihany koa saingy atsipy ny teny any ampon'ny malala lafim-baovao hafa kosa indray dia tapitra androany ny fametrahana atota taratasy firitsahan-kofidiana izay hosolotena ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny rafitra HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ny faraika amin'ny telopolo ny volana May ho avy izao no anatotosana ny fifidianana ny solombavambahoaka hatreto raha ny fanampim-baovao azy dia manodidina ny 20 ny isan'ny antota taratasy firitsahan-kofidiana voaray eny amin'ny comité ad hoc ny Tsimbazaza tsy mbola nivoaka kosa ny lisitra ireo izay voatazona amin'izany fanampanazavana no dia arahantsika le olona zany tsy maintsy efapolo taona miakatra zay aloha anankiray manana faripaizana farafaratsiny zany manana licence izy olona mbola tsy maloto ny kazeny mbola tsy nigadra olona tsy anatin'ny antoko politika le olona zany hoe ny olom-boafidy ihany koa dia tsy azo fidina vote zany hoe misy latsabaty miafy io zany izay tanterahana eto amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny talata no anaovana an'io vote io
Lafim-baovao amin'ny sersy ny sosialy kosa indray dia samba no nankalazaina teto Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho fitantanana ny fidiovana mandritra ny fotoana ny fadimbolana ho an'ny vehivavy. Rapitso 24 ny volana May moa no natokana anaovana izay fankalazana izay saingy androany kosa no nanamarika izany tamin'ny alalan'ny fivoriana andatabatra boribory tetsy amin'ny Akademia Malagasy isika teto Madagasikara izay niarahana tamin'ny ministeran'ny rano ny fahadiovana sy fidiovana ary nanehoany ny WaterAid sy ny FAOE ihany koa voka-pikarohana mikasika izany fanadidinana dia arahantsika. Samba ny teto Madagasikara ny nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fidiovana amin'ny andro fadimbolana. Atrikasa niarahana tamin'ireo mpisehatra maro amin'ny fidiovana, fahasalamana, fanabeazana toy ny ministeran'ny rano sy ny WaterAid no nitanterahana androany. Lohahevitra tamin'izany hoe azo atao andro tsara avokoa ny andro rehetra ho an'ny vehivavy. Ny andro ny 24 May no mankalazana izany andro iraisam-pirenena izany izay manamarika ny fiarenan'ny fadimbolana izay matetika 24 andro. Matetika ny fadimbolana dia 5 andro. Dia natao zany amin'ny fahadiminy volana ny andro ny fankalazana ny fidiovana ny fadimbolana. 24 andro ny fisehony dia 24 ny volana May zany no andro voalohany fankalazana ny fidiovana ny fadimbolana. Andritra ty atrikasa ty ihany koa no namoahan'ny WaterAid sy ny FAOE voka-pikarohana manambara ny zava-misy iainan'ireo vehivavy malagasy sasany nandritra ny fotoana ny fadimbolana. Ireo sikotsy-piara-miasa amin'ny WaterAid ihany koa dia nandroso vahaolana ho an'ireo vehivavy ao anatin'ny fotoana ny fadimbolana. Salaka azo sasana na serviette hygiénique lavable ialana amin'ny fandaniana. Tafiditra ao anatin'ny asa ataon'izy ireo ihany koa ny fanabeazana mikasika ny fidiovana mandritra izay fotoana ny fadimbolana izay. Tena olana lehibe ho an'ny ankizivavy sy ny vehivavy eto Madagasikara ny fiatrehana an'io fadimbolana io noho ny antony izay tsy fahampiana ara-ekonomika amin'ny fahefa-mividy fa eo ihany koa tsy fahalalana sy ny tsy fisiana fotodrafitrasa ahafahana miatrika an'izany toy ny hoe tsy fisiana rano madio, tsy fisiana savony, tsy fahafatahana hoe ahoana ny fomba hoatrehana mba hiatrehana fadimbolana mba tsy hahazo aretina. Mbola fady ho an'ny ankamaroan'ny malagasy ny miresaka ny fadimbolana matetika ihany koa no atao ankilabao ireo vehivavy mandritra ny fotoana ny fadimbolana any am-pianarana ao an-tokantrano manoloana ireo fomba sy hevitraikitra samihafa. Ny fanentanana sy ny fanabeazana iny fotony no tokony hamafisina hatrany ahafahan'ny vehivavy miaina andro tsara mandritra ny fadimbolana. Faraky ny efa nolazaina tany am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'izao takariba izao dia Ramatokely Farasoaniaina Marie Claire avy amin'ny faniliny Madagasikara miarabanao. Fantaniko voalohany avy hatrany hoe samba ny voanisy an'iny andro iraisam-pirenena iny nankalazaina teto Madagasikara, inona no mety ho anton'izay? Miarabanao dia miaraba mijerisika rehetra ihany koa. Tena marina tokoa zany fa samba ny voanisy sy ny resahana teto amintsika ny makasika ny fadimbolana satria hatramin'izay dia noverina fa fady izy io indrindra fa amin'ny ray sy ny zanakavavy ary ny anada. Noverina ihany koa fa maloto ny vehivavy hatramin'izay rehefa tonga fotoana dia izany indrindra no antony nanaovana ny fankalazana androany mba hamakina batsilana sy resahana makasika izy io fa azo resahana tsara ny makasika ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana. Inona no mety hoe paikady arosinareo ahafahana miresaka an'izay fadimbolan'izay eo anivon'ny fiarahamonina? Ny paikady arosinay skoto moa zany miaraka amin'ny WaterAid dia ny hoe ahidina ifotony anazava sy resaka ary ampafantatra ny rehetra makasika ny fidiovana mandritra ny fadimbolana dia indrindra ihany koa mangataka an'ireo manam-pahefana sy mpisehatra rehetra voakasika makasika izany mba hivoy sy hiara-iasa mba tsy hisy olana intsony ny fivoizana ny fidiovana mandritra ny fadimbolana. Fantaniko farany ngambany hoe inona raha ny tokony atao mandritra ny fotoanan'ny fadimbolana ho an'ny vehivavy? Ie, ny zavatra tokony ataontsika vehivavy mandritra ny fadimbolana io dia voalohany indrindra aloha mila misasitsika indroa isan'andro farafahakeliny izay satria saripady io mahavehivavy atsika io dia tsara raha tandrovana trany ny fahadiovany. Dia mila mampiasa lamba malefaka isika rehefa tonga fotoana dia rehefa vita izay lamba malefaka izay anatin'ilay adiny 4 zany mila misolo serviette isika dia
asasana tsara amin'ny savony dia ahaha masoandro dia pasohana izy avy eo mba hialan'le microbe amin'izay. Dia izay le nyteneniko teo hoe ny lamba ihany zany no ampiasana ny savony fa fivavitsika io tsy ampiasana savony, siksikirina ihany koa satria efa nateneniko teo fa saripady izy io dia mila tandrovantsika hatrany. Misaotranao Marie Claire nitondra izay fanehoan-kevitra amin'ny mafonja izay antenena ihany koa fa samy nandray ny tandrify azy ny tsirairay. Lafim-baovao amin'ny fanabeazana kosa no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao. Matematika izay no taranja mbola tsy voafehin'ny mpianatra amin'izao akatoko ny fanadina-mpanjakana izao, indrindra fa ireo mpanala baccalauréat. Nilaza kosa fa efa samy vonona ny ankamaroan'ireo mpiadina amin'ny famaranana ny telo volana fahatelo ity. Fanadihadiana no dia arahantsika. Efa madiva hifarana ny telo volana fahatelo anty taom-pianarana 5.4 sy 6.4 ity. Efa manakaiky koa araka izany ny daty hanaovana ny fanadina-mpanjakana. Matematika araka ny fanadihadiana natao no anisan'ireo taranja mbola tsy voafehin'ny mpianatra. Manaraka azy ao ny taranja frantsay. Samy manana ny paikady entiny manomana ny fanadina-mpanjakana baccalauréat ireo mpianatra. Ao ny misafidy ny fanantony eo amin'ny samy mpianatra ary misy koa ny misafidy anao famerenana mitokana. Efa manomana tsara fa ny efa vonona efa manomana efa manao révision générale ny atrano. Rehefa misy heure creuse dia mifanao fotoana izay dia atao ampianarana ny fampianatra dia manontany izay zavatra tsy azo. Dia eo manararoatra manontany dia sady manao exercice be dia be ny trait de sujet. Géographie dia physique dia mathématique. Ny fanomana ny examen zany mandeha milamina satria raha araka ny programme zao amin'ny resaka amin'ny taranja filozofia efa mba hoe voafehanay daholo le izy eny na dia misy ara ny hoe fahasarotana moa tsy maintsy hoe misy zay amin'ny hoe mampianatra fa zany hoe efa voafehy tsara aloha efa mba vonona niatrika satria matoa tonga dia ampianarana dia efa mba vonona. Amin'ny matematika mbola tsy tena capable tsara zany satria mifadipadika be an'ilay sujet hoe inona no tena hivoaka marina. Efa vita hatramin'ny 700 ny fandaharam-pianarana amin'ny taranja tantara sy geografia manokana. Famitsinana ny lesona sy fampiasana no anamafisana ny fahaizana sy anarenana izay mbola tsy voafehy. Misy paikady manokana anampiana ireo mpianatra mialohan'ny fanadinana. Dia raha hoandray histoire manokana zao satria ny lesona zany tsy vitany fotsiny hoe omena mpianatra ohatrao fa tena andaniana fotoana mihitsy ary miaraka amin'ny exercice dia eo am-panomanana an'izay mihitsy koa zany zay amin'izao hoe ahoana zany ny fomba mba ahafahana satria fa ny examen zany efa akaiky ahoana ny fomba ahafahan'ny mpianatra tsy vitany fotsiny hoe lesona lava be fa mba izana sady mba atao résumé le izy hoe azahoan'ny mpianatra azy zany à peu près eo amin'ny 80% zany zao nefa vita dia le 20% ambin'izay zay zany mbola tena hoe zana mafy mihitsy ny fitanan'izay zany. Na izany aza nisy akony teo amin'ny fandaharam-pianarana ihany ny fiaton'ny fampianarana nandritry ny herinandro vitsivitsy vokatry ny fitokonan'ny mpampianatra. Efa manomboka zaraina eny amin'ireo sekoly amin'izao fotoana izao ny fiantsoana amin'ny fanadinana taranja fanatanjahantena. Fa mihenjandrony tady eo amin'ireo mpivarotra sy eo amin'ny ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Misy hatrany moa ireo izay tsy manaiky ny hanao sonia manoloana ilay fanosana izay ataon'ny komina mitohy ny fihetsiketsehana fanairana ataon'ireo délégué sy mpivarotra ary ireo mpiaradia amin'izy ireo. Fanadihadiana Miora Manitra. Ohatrohatro zany le endrika recensement navoaka ny commune ary ty mahatonga ny disadisa eo amin'ny mivarotra sy ny komina Antananarivo renivohitra. Ty endrika voalohany ty zany tena tseken'ny mivarotra hoe taratasy fanambarana ho mpivarotra. Zay zany ny anankiray tena point anankiray tseken'ny mivarotra satria zay efa mivarotra fa tsy ho mpivarotra. Dia ary ambany koa misy anankiray koa hoe izao zay mangataka amin'ny toerana hivarotana sy manao sinetsy ambany dia manaiky marina ary anaraka ny fitsipika sy ny fandaminana. Tsy fantatray ve tompony fitsipika sy fandaminana tiana apetraka dia asaina manao sini zay. Fitaka ve sa fandrika io no mbe tenin'ny solotenan'ireo mpivarotra tsy nanaiky ny fandaminana ataon'ny komina Antananarivo. Misy ny tsy mangarahara hoy ireo délégué matoa tsy miaraka amin'izy ireo ny eo anivon'ny komina Antananarivo rehefa midina eny an-tsena manao ny fanisana mpivarotra. Zany inona ny tiana tongavana amin'ny tsena am-posara? Izahay dia miray ina amin'ny sita rehetra mihitsiny izay soloinay mianaka teny eto. Ny posara tsy misy mahazo misolo tena nizaniza raha tsy amin'ny présence anay. Fa zay mandeha makany ka misolo tena am-posara dia mpisandoka izy ary azonay enjehana. Fa izay dia tsy anaiky mandraka hariva ninona tediavinareo. Raha amin'ny posara izay tsy anaiky an'izany. Ary iza mieritreritra ny hiditra ao.
fa dia mety fampitaditsika angamba raha ohatra ka resak'izay kosa no ataonareo satria mila tsisy zavatra tsy vita amin'ny fampiresahana. Mangataka araka izany izy ireo ny ampiatoana ny fanisana amin'ny alalan'ny noty avocat officialy. Satria araky ny eno dia hoe ampiatoana io recensement io kanefa zay aloha dia mangataka ary eto zay dia miteny amin'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny commune hoe noty nanaovana an'io tompoko dia noty koa no andravana azy aminay. Araka amin'ny fanadihadiana natao, misy nanaiky nanao soni ny mpivarotra nanaovana fanisana. Milaza ankilany ireto délégué ireto fa misy ny trindra sy fandrahoana natao amin'ny mpivarotra tsy manaiky. Fatahorana ny marina afen'ny mivarotra ny sasany makasika ny isan'ny tsenany kosa no antony tsy aneken'izy ireo raha ny fanazavana azo avy amin'ny eo anivon'ny commune. Tsy misy marimaritra iraisana ary samy mitazona ny heviny ny rotonta. Mitohy hatrany kosa ny fanisana ireo mpivarotra hatreto. Fa fehi-kevitra maro no nivoaka nandritra ny diniky ny polisy pirenena teny amin'ny sekoly ambony ho an'ny polisy Tenivato izay naharitra 2 andro ary ny farana tamin'ity androan'ity Vomera Valo no nidinika sy namolavola izany izay nahitana ny solitena ny polisy pirenena mandidina ny 700. Fijerena ny lafiny sosialy ny mpitandro ny filaminana, ny fampiakarana ny teti-bola ampiasain'ny polisy pirenena, ny fanatsarana ny fampitaovana hoentina miasa ary ny sosikevitra mikasika ny affectation sy ny fanomezana fiofanana mifanaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Ny alatsinainy izao moa no hanomboka ho apetraka ny rafitra izay mpanatanteraka sy ny rafitra mpanaramaso ahafahana manao ny tombanezaka ny fehi-kevitra efa tanteraka ny minisitra izay nampanantena fa hitondra ity fehi-kevitra ity ao anatin'ny filakevitry ny governemanta sy ny minisitra ary miankina indrindra amin'ny laharam-pahamehana sy ny programan'asa ny governemanta no hanatanterahana an'izany. Fanampanazavana dia arahantsika. Fa ireo fanapahan-kevitra ireo dia mila avadika ho paikady ka mitaky asa sy andraikitra avy hatrany. Voalohany baiko no omeko anao andriamatoa sekretera generaly anangananao ny avy hatrany ny alatsinainy fa 3 May 2024 zao. Komity manokana iandraikitra ny famadiana ireo fehi-kevitra ireo ho drafitrasa azo ampiarina avy hatrany. Fandraika amin'ny PGE, ny PND sy ny PMO ary ny lettre de politique générale sur la réforme du secteur de sécurité. Fa fanadihadiana manokana kosa indray no entina aminao manaraka eto dia nodimandry teo amin'ny 500 taonany i Rasoa Manantena Gabriel na i Bebe Rasoa eny Ambohidratrimo. Misy 570 ankehitriny ireo taranany ary betsaka ny zavatra hitany sy ny aina indrindra ny fiainam-pirenena. Iray amin'ireo zafikely ny Bebe Rasoa no nanoratra tononkalo mamintona ny tantaram-piainany no ndeha arahantsika. Sivimena danina teraka izy roa. Kampana rovavo ny vavy matoa, lety, dety, da, doro, mily, fara, Jean Saondra Zaza na Janine ny tato fara. Taokady vato reo nandritra ny elabe, sahirana amin'ny taiza dia tsy hafa nandendeha, fa noho ny maty papa, zay izy vo hafa niaraka ny tety faritany tamin'ny vehivavy mpiara-mivavaka. Tamin'ny 7 mantsy maty ny vady malalany. Efa bolana tatorina maty kuda zanany. Ny ambozina ny sarany, saika tsy afaka alahelo, asana nahoana re raha nisy fahatelo. Nanaraka ny zaza tany Miarinarivo, tany niasa izy fa tsy teto Antananarivo. Avy tany dia namonjy an'ity tanàna ity satria zanaina nanambady any Dadafary Uli. 570 ambizato ny isan'ny taranany, efa manana zafiafy ny voalohany zanany. Tsy eto moa zareo fa any ampitan-dranomasina, idety kosa moa dia ela tany Andramasina. Eto Ambohidratrimo, Noro, Mily, Janine, Sa ary Patrika zanaky Tafaralahy. Ridoro mipetraka any Ambohimanarina, fara ao Ambatokary raha tianao fantarina. 720 ny taranako Odety, 720 ny any Fleurety, ny any Mily 520, ny any Dorjean amin'ny 720. 7 aby ny any Dasy fara, somary vitsy ny tato fara, 7 ny isandry Bebe Sa ary 3 ihany koa ny andry Zaza.
tsy mifankafantatra intsony ireo taranany, izany tsy nanoratana ny anarany. Ndrao misy adino ka hananantsiny satria izy ireo misy manambady vahiny. Maty ny vady, ny zanaka, vinantolahy, io fa mijoro ihany raha mama. Lasa veuve daholo reto lohanjanany vavy, mahery vintana amin'izay vehivavy. Mahay asa tanany bebe Rasoa, manjaitra tsisy patron ary zoro ihany koa. Mpanao sary hosodoko, ikuizany bebe, mpanao tapisy tableau amin'ny vina crochet. Izy koa tia mikarakara voninkazo, mambolomboly hanina sy karazana voankazo. Izay tanàna andalovany, indreo midoroboka manga, papay, savoka, kaky sy voaloboka. Izy tia mitaiza-kizy ankoatra ny zafikely, Iandry, Ony, Laindy, Doda, Krisy, Raely. Tamin'ny 2 taona aza saika mbola akindray zaza ampianarina avy any aminay. Mpikampana ao anatin'ny fizazarama, ahitana ny taranankizy enina menada. Tadidiko taloha Andramasina ny Tanandrano, tsangatsanganantsika ary tena tonga maro. Vehivavy potolona ary mahery fo, efa saika maty tamin'ny diabeny diso. Raha mbola grevy na 13 Mai, tsy voatany izy fa lasa mandeha. Mana toetra tena hafa i bebe, sady be ranomasony tia miome. Na tena faly na malahelo koa, dio ny ranomasony bebe Rasoa. Tena tiany koa ny manao voyage, ireo taranany samy efa nitondra azy. Nitetitety any Madagasikara, ireo faritany enina hatrany Manakara. Nodidina katarakta tamin'ny 27 taona, ary izay izy lasa nahita foana. Saingy ny baiboly sy firana tsy hitany intsony, dia izay ny tena nampalahelo ny fony. Tiany daholo ny sakafo rehetra, tsy nisy navahana na nasiany fepetra. Ny rano indrindra tsy adinony koa, izay na ela velona ny bebe Rasoa. Tamin'ny 3 taona izy nanomboka narary, tsy nety nandray azy tsony ireo hôpitaly. Avy nandevina izy dia nianjera, tapaka ny feny dia teo izy fa tavela. Ifandimby ny andry azy rehefa amin'ny alina, nanampy ireo taizany Krisy Eliana. Izy roa ireo ny tena navita azy, ka isaoranay manokana izy mivady. Vao 20 taona izy, dia tao andohany, ity akanjo ety maty dia efa voahomany. Akanjo lampamena, misy voninkazo mangamanga, vehivavy malagasy mbola niampy lamba. Tonga ny fotoana, isarahanao aminay. Tsy adino mihitsy ny vitanao hatrizay. Vokiandro ianao, kisaorana ny ray, mandry ampiadanana mama malalanay. Izay eto amin'ny Écoute TV FM moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny bebe Rasoa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mihasarotra ny fiainana, izay amin'ny ankapobeny no fanehoan-kevitra ireo olon-tsotra sendranay tamin'ity androany ity. Fanambarana moa izay mandiso tanteraka ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny filohan'ny Repoblika tany Istanbul. Fanadihadiana dia arahantsika. Namoaka vava ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianana nandritra ny fivahinianany tany Istanbul farany teo, fa tsy misy olona mahantra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Porofoy amiko fa miha mahantra mihoatra amin'ny tamin'ny 2 taona sy tamin'ny 2 taona isika amin'izao fotoana izao. Tsy misy asa fampandrosoana mihitsy atao, tsy misy asa mitohy. Izay ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika Fakomaly tany Istanbul. Rehefa nanontany olon-tsotra sendranay izahay androany, samy manana ny heviny tsirairay saingy mirona hatrany amin'ny fitotongana ny fiainan'ny tsirairay nandritra izay 2 taona lazay. Ny zatra ny ova eo ihany eo zany hoe miaina fotsiny, miaina mba tsy ho faty fotsiny. Tsy dia ny zatra miova 2 taona lasa ohatran'ny voamaly zany le 2 taona lasa, tsy zatra miova be manao any. Fa dia miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany. Fahitako ny fiainako izay nandritra 2 taona maly tsy miova ihany fa nitotany avadibadika. Fiainana nandritra izay 2 taona lasa izay dia enjakenjana sady mafy. Sahirana amin'ny vahoaka majinika. Enjehana amin'ny mpivarotra. Tsy avela hitady vola. Ny ainanay nandritran'izay 2 taona izay zany dia tena manahirana izay mivarotra amin'ny sisina trottoir nefany dia efa tena mba mipetraka tsara amin'ilay sisiny iny zany ianao nefany tsy afaka tena mivarotra tsara moa. Ny tsena koa zany tsisy amin'izao tena sahirana mihitsy izany. Fa ohatran'ny fiainana isan'andro any, fiainana nandritra ny 2 taona lasa anankaty.
sy dia misy zavatra an'io fa ohatran'ny fiainana andavanandro any zay ny fiainana. Ale fiainana zany nandritry ny 2 taona ny mafy ny sarotra fa tsy ohatran'ny teo aloha na mividim-piainana raha na ny zavatra vidiny eny an-tsena rehefa miakatra zao fa tsy ohatran'ny tamin'le 2014. Any ivelany milaza ny hoe tsy misy olona mahantra eto Madagasikara ny filohan'ny Repoblika fa ny eo an-kevitra mampametram-panontaniana ihany zany araka ny fahitany mpanara-baovao sy ny olon-tsotra. Variana ny makany ivelany sy zatra ny mitaingina fiaramanidina lavo vidy ve izy ka tsy mahita ny fahasairana ny vahoaka tsy mandady arona. Tsy fantan'ny filohan'ny Repoblika ve ny tsy fandriampahalemana iainan'ny vahoaka isan'andro zao na andro na alina. Tsy fantany ve ny ala fosa ny vidim-piainana raha tsy resaka fa tsy ny vidin'ny sakafo satria misy aroso foana eo anatrehany na eto an-toerana na any ivelany. Tsy fantany ny fahasairana ny olon-tsotra mikarakara ny tota-taratasy eny anivon'ny birao-mpanjakana isam-baratongany. Izay ihany koa no hiampitatsika any amin'ny maresaka avy any ivelany any Frantsa dia mitohy ny fanoherana ny lalàna izay mifehy asa. Tao anatin'ny roa volana izay dia fihetsiketsehana fahavalo no notanterahan'ireo sindika omaly, mpiasa, mpianatra. Manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 3 hetsy moa ireo olona izay nidina an-dalambe. Omaly dia raikitra indray ny fifandonana teo amin'ireo mpitokona sy ny mpitandro ny filaminana. Isan'ireo miteraka resabe moa ny anjininy faharoa ao anatin'izay lalàna mifehy asa ny Frantsay izay. Eo amin'ny sariny France 24. Isan'ireo lalàna nitoerina betsaka indrindra tany Frantsa ity lalàna mifehy asa ity ny andininy faharoa amin'ity lalàna ity izay milaza fa ny fifanarahan'ireo orinasa dia mifanohitra amin'ny zava-misy any an-toerana amin'izao. Manay mafy ireo sindika, ny CGT sy ireo maro hafa fa hivadika ary hanala ny tompontsoan'ireo olona miasa sy mandray vola izany indrindra moa fa eo amin'ireo vola voasokajy ho supplémentaire. Raha ny hevitry ny avy eo anivo ny gouvernement hatreto dia tsy manaiky ny hanisoriny ity andinin-dalàna ity. Nalaka misy teo ny fantatra fa nisy ny firesahana izany saingy miziriziry amin'ny heviny koa sy Manuel Valls. Ity farany moa izay nahazo ny fankaherezan'ny filoham-pirenena François Hollande izay mbola any Japon amin'izao fotoana izao manatrika ny fihaonana ny tampon'ny G7. Ireo solombavambahoaka kosa etsy ankilan'izay mihodinkodina amin'ny fanekena na ny tsy fanekena izany hatreto aloha izany mamizara ny camp socialiste sy ireo sindika ity andininy faharoa amin'ny lalàna mifehy asa ity any Frantsa. Fa isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity anio ity dia tsy tokony hampijirana resaka politika ny resaka fandraharana. Izay ny fanambarana nataon'ny fivondronan'ny mpiasa ao anatin'ny orinasa Sodiaty taorian'ny fanaovana perquisition ny tranon'ny filoha tale jeneralin'izy ireo tamin'ny omaly. Tsy tantaratra ao anatin'ny tatitra izay navoaka ny Bianco kosa ny asa mivaingana nandritra ny taona 2014 mbola mitana ny laharana voalohany ihany moa ny resaka kolikoly eo anivon'ny gendarmerie pirenena vondrom-bahoaka itsinjara pahefana ary ny fampianarana sy ny fitsarana. Nakatona androany kosa ny magro akoron-drano nasiany mpitandron'ny filaminana miambina moa ny toerana. Naneo ny tsy fakasitrahany manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny kosa ny mponina tao mampita tafika omaly alina niditra antseritra ny mpitandron'ny filaminana moa izay nandatsaka entona mandatsa-dranomaso. Iny ihany koa tompoklasy tompokivavy no entina manakatona tanteraka ny pejy fampahalalam-baovao tamin'ity androany ankasitrahana feno ianao izay niaraka taminay hatramin'ny farany raha pitsy ihany koa no hanomezana fotoana ho anao. Veloma tompoko. Fetin-dreny feno fanomezana miaraka magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.